Jesosy Amira tanora avy eo amin'ny Rema. Miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izahay avy ato amin'ny Rema de Madagasikara. Irefa haitsika rehetra ihany no ataonay ho voninahitra Andriamanitra ianarantsika kely ny isan'andino izay mbola tsy mahay dia avy eo tsika rehetra niara idiran'Andriamanitra. Ira mitondra an'ilay teny hoe za manantena foana tsika rehetra dia natao anatenan'i Jesosy sa tsy zany? Zany sa tsy zany e? Zany sa tsy zany e? Dia ohatr'izao ilay hira. Za mbola manantena foana, za mbola manantena foana, za mbola manantena foana, hey hey hey, za mbola manantena foana. Moray kely arakaritsika rehetra. Za mbola manantena foana, za mbola manantena foana. Aratsika tiaka amin'izay ary mafy tsara. Sambola manantena foana. Mafy 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 farany sambola manantena foana.
Mahafinaritra tompoko. Tiaka mapeo a Jesosy. Nafaly anao ve le fiderana nataon'ny rema teo a? Ok, anao tiaka mapeo an Jesosy. Ho fahindrana antsika tsirairay avy a mba jereo zay zanatsika miaraka amintsika eny mba jerijereo ihany a fa tsy hay zay mety zava-mitranga ato zao misy zazakely a hoentiko aminareo rehefa avy eo a raha ao ny ray aman-dreny dia iangaviana indrindra akaty ambadiky ny sehatra aty mba akaty amin'ny sehatra aty a mba akazy. Ay, efa ato kay. Aloha tsika hitandrina ihany amin'ny zanatsika efa ato le zanakao io. Ya. Dia aloha tsika samy hijery sy anara-maso ny zanatsika raha ohatra ka miaraka amin'ny zanatsika mba hisorohana an'izay fahaverezana fa eto moa mino fa Jesosy no mitantana ny fandehan-draharaha rehetra tsy zazavavery zany eto amin'ny anaran'i Jesosy. Tiaka mapetsika alohan'i Jesosy ho an'ilay tanorany rema teo a izay niteran'Andriamanitra tao anatin'ny dia. Izao indraitsika dia miaraka amin'ny fiangonana Assemblée de Dieu izay samy mahatsapa tokoa ary miray fo fa ny fiainana tsy misy Jesosy tsy misy Andriamanitra dia mety ho zava-poana ihany ka tonga tokoa izy ireo a hizara amintsika ary aneo amintsika zany a fahatsaran'Andriamanitra zany. Assemblée de Dieu. Tiaka mapetsika ho an Jesosy. Alléluia. Fiangonan'Andriamanitra Assemblée de Dieu Betafo na Ambatomainty Betafo faly miarabantsika vahoaka amin'ny Betafo notahin'Andriamanitra dia tonga eto amin'ity toerana ity indray hiaraka anao izao fotoam-bavaka izao dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy sady ety am-piandohana izany. Ao anatin'ity raha-fiderana izay atolotra anareo ity dia misy hafatra tsara be fa miangatahana aminao dia hoe raisy Jesosy aza mitsalasala tsony fa efa andro farany izao andro izao.
Diakamapeman Jesosy. L'église Rema est au Betafo, ça fait l'Assemblée de Dieu. Rema est nandito l'honneur. Assemblée de Dieu, ma casita qui fait un tour qu'on a amené, frère Sapou, on a amené des mansiques, on a amené Fanandra Nazia, on a tenu. Falvesika satisfação mbola tena inona zavatra tena mampieritreritra be anareo ary. Mino fa ovan'i Jesosy zay manahirana ny sainareo zay zay tsy mampitsanga sy tena tsy mampimiramirana ny tarehanareo zay mino tsy matoky fa lay Jesosy eto amin'ity toerany ho falifaly ianao miala eto ary tsy hoe miala eto fa amin'ny fotoana anankiray ianao dia ho faly sy mirana romaiva natateraka zay mety mavesatra anatinareo any satria Jesosy hoe zay rehetra miasa fatratra sy mavesatra etana dia manatona ho Jesosy fa izy ny anome fitsara ary rehefa anatin'izay fitsarany zay dia afaky ny miramirana ianao afaky ny faly ianao afaky ny idera sy andia ianao. Leo atroda tanora misy hatramin'ny kely hatramin'ny lehibe ihany koa anambara sy ideran'Andriamanitra leo anjoda tiaka mampiasia ho an'i Jesosy. Alléluia. Sotranao zay Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny fipisahany Andriamanitra, ny amin'ny fitiavanao anay. Lao sandratsika ny tanatsika dia tentsika misotranao zay Jesosy ny amin'ity andro. Voatendrinao ity indray fa matoy ianao manome andro Andriamanitra dia misy voninahitra tsy maintsy asandratra andro any. Atsangango ny tananao ilany dia ataontsika tehaka ho any Jesosy. Oh, Alléluia. Tovy mafy Alléluia. 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 Raha misy fiderana dia tokony ho an'Andriamanitra irery ihany. Marina sa tsy marina? Anatin'ity ity andaontsika hisaotra an'Andriamanitra androany. Asandrato ny fonao ataovy midobodoboka fisaorana an'Andriamanitra mba anatin'ity ity hoe misaotra anao zahay ry tompo ty anay fa mbola nomenao tombonandro zahay, nomenao masoandro zahay. Alléluia. Nysokafana ny raoana satria Andriamanitra tompony zavatra rehetra anao dia manana fahefanany amin'ny zavatra rehetra. Voninahitra ho anao rery any Jesosy. Alléluia. Amen. Rahantsika manao tirity hoe misaotra anao zahay ry tompo ty anay fa mbola nomenao indray zahay. Alléluia. Misaotra anao zahay ry tompo ty anay fa mbola nomenao tombonandro haideranao. Rahantsika manao mafy sa no voninahitra Jesosy. Ny zavatra ataonay ankinina minao fa lehibe tokoa ny fitiavanao, ny fitiavanao ipano. Taferintsika any misaotra anao zahay ry tompo ty anay, tsika rehetrarehetra miaraka. Misaotra anao zahay ry tompo ty anay fa mbola nomenao tombonandro haideranao zahay rehetra tao
zavatra atanay ankina minao falehibe ny fitiavana ipanomona lehibe hoanay lehibe tokoa ny mivavaka aminao ny mivavaka aminao kuambininao zay mangataka lehibe hoanay lehibe tokoa hoanay rehetrarehetra Jesosy mivavaka aminao kuampiny olonao kuampiny ampio zay mangataka aminao nifasoavana lehibe tokoa hoanay ny mivavaka aminao kuampiny olonao zay mangataka aminao nifasoavana ampire olonao kuampiny olonao zay mangataka aminao nifasoavana saotrindrindra Jesosy niaminy fitiavana hoanay niaminy andro izay omenao anay alleluia asa raha tonotana teneny misaotra Jesosy misaotra Andriamanitra reny amin'ny fitiavanao fenao no matoy izao no matoy izao anay de mbola ianao riray alleluia ny matoy izao anay de mbola ianao riray ny matoy izao anay ny matoy izao anay de mbola ianao riray ny matoy izao anay de mbola ianao riray ny matoy izao anay de mbola ianao riray ndao tsika teka mafy ho an Jesosy alleluia ny fahatsaran'Andriamanitra no amintsika rehetra indray androany amen Ave tsika rehetra ndao tsika iray fo alleluia 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 ndao tsika iray fo iray saina androany ankasitraka an'Andriamanitra manokana ankasitraka an Jesosy satria ny tena marina tsy famendrehantsika na fahamarinantsika ny mbola ahafahantsika eto tsika tsirairay avy amin'ity arivo ity fa valim-bavaka Jesosy ny fotoana ny fahavelomana ny tombonandro ny fahasalamana raha mety ianao dia ndao hiara-nandratra ny tanantsika rehetra any amin'ny lanitra dia anao zao vavaka foy izao sokafo ny vavanao aza menatra an'izaniza dia mitenena androany Jesosy misaotra anao fa tsy mafoy ahy ny famindramponao ndao veritsika mafy zany Jesosy misaotra anao fa tsy mafoy ahy ny famindramponao misaotra anao ny amin'ny fitantananao ny amin'ny fitiavanao ahy manokana fantatro Jesosy fa tianao ary tsy misy afaka mafa ny fitiavanao alleluia tikanao tompo
Timba mafuya ifandapunao nitananao numyazunani fiainaku ni maraina vomifua mandapaturiku Jesosy wirakuni ataranao tikano tupo timba mafuya ifamdapunao nitananao numyazunani fiainaku ni maraina vomifua mandapaturiku Jesosy wirakuni ataranao natukianao tewami fiainaku nasona waifatara Lord yanao isakini miainao Jesosy wirakuni ataranao tikunfenao mitunja ai mamakinyafu nanatialinas akakiaijijanao fantachufianao nuraiku sisakaizaku Jesosy wirakuni ataranao Jesosy wirakuni ataranao
fiainako nasaonao ay fa tsara loatra ianao ty sasa isakiny miainao Jesosy iraiky ny tsaranao ataontsika rehetra iarahira natoky anao teo amin'ny fiaina natoky anao teo amin'ny fiaina ira mifonao rehetra naseonao ay fa tsara loatra ianao naseonao ay fa tsara loatra iana lazao isakiny miaina isakiny miaina atsoy ny anarany Jesosy eo iraiko ny atsara loatra iraiky ny atsara irao ihany natoky anao teo amin'ny fiainako natoky anao teo amin'ny fiainako naseonao ay fa tsara loatra naseonao ay fa tsara loatra iana lazao isakiny isakiny miaina Jesosy iraiky ny atsaranao teo amin'ny tany endrika teo amin'ny tany tsy nisy endrika teo amin'ny tany foana teo amin'ny tany tsy nisy fahazavan'Andriamanitra no milaza fa misy mazava dia nisy ny mazava teo amintsika efa tsy nisy ny everana tsony efa feno fahotana sy faharatsiny teo mihitsy Jesosy niteny fa za nangana anao za nangana anao ny zanako ary ny amiko mihitsy ny fanjakako maizy ahy no mety vanaganako anao anananao fiaina miazakazaka manotronay miazakazaka manotronay atsaranao tompo miazakazaka manotronay atsaranao tompo fiainako ikapoloko anao zangamanoto miazakazaka manotronay Jesosy iraiky ny atsaranao ataontsika hira farany natoky anao teo amin'ny fiainako natoky anao teo amin'ny fiainako naseonao ay fa tsara loatra ianao isakiny miainao Jesosy iraiky ny atsaranao Jesosy iraiky ny atsaranao Jesosy iraiky ny atsaranao
anambara indray finoana ianao Jesosy. Ianao ilay Andriamanitra velona, ianao ilay Andriamanitra avo Jesosy no inonay. Fa tsy andao ny fiainanay ianao mandrakizay amen. Alleluia.
Halleluja. Azomina izany fifantohanao amin'ny Jesosy izany satria eto ny fanatreana. Ny antony havelomako sy ny antony irako izy ny irantsika teo dia ianao rery ihany Jesosy. Tompo noharianao izahay. Eny Tompo nomenao aina, nomenao vatana, nomenao fanahy izahay, nomenao saina izahay. Tompo afaka mianatra izahay, afaka miasa izahay, afaka manao zavatra maro izahay Jesosy fa ny zavatra tena aritra mandrakizay ary andrasanao aminay dia ny fiainanay ho lanianay iankohofanay ao anatrehanao, fiainanay ho lanianao hideranay ianao sy hitsafanay ny anaranao satria ianao ilay mandrakizay ary izahay koa dia hitoetra hiaraka aminao rahatr'izay ao am-danitra ao Jesosy hiara iankohaka amin'ireo olo masina marobe sy ireo anjely marobe izahay. Tsy misy mendrika afa-tsy ianao Jesosy, tsy anjely, tsy kerobima, tsy serafima, tsy misy na iza mendrika hoderaina sy ankohofana afa-tsy ianao Jesosy ary tonga eto izahay androany ametraka anao indray ilay mpanjaka ny mpanjaka eo fiandriananao eo fiainanay amin'izao tanàna izao Jesosy raiso ny fiandriananao Tompo mpanjakana ianao. Caminhar
mety atao fovonana amin'ny sasaka ako teraina ny anaranao Jesosy ako satratra ny anaranao raya eo amin'ny fiainana awakuna Jesus si utu izao piai
Atsika merina zany am-pasahina satria manantsika manana azy. Amen. Averintsika rehetrarehetra ary ataotsika milamina be fa aoka ny fonao no hiteny. Ao aotsika alefatsika ary manan'izay manana anao. Mananao tompo fa manana anao. Miova ny fiainako. Nanenao raha nandray anao. Tsy ho toy izao ny fiainako raha tsy teo ianao, raha tsy tao aminao. Manan'izay manananao ray, tsy ho toy izazay raha tsisy anao ray. Janao reja, janao bila, janao birifu, janao nilai na Jesus, janao bila. Oh, la vérité qu'un fond, je n'en lui là. Je n'en ai rien ni la na Jesosy. Je n'en
Jesosy am'izao fotoana izao. Halleluja. Halleluja. Ndao tsika nofahofa ny tanantsika any amin'ny lanitra isotra ny mpanjaka sy tompony tompo. Lay tokana antony nofo rehetra, lay manam-pahefana amin'ny nofo rehetra, lay tokana homemboninahitra mendrika anao ankalazaina Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Aoko tsika hitsangana eo amin'ny toerana misy atsika any mihaja sy voninahitra ny mpanjaka ny voninahitra. Izy no antony ty fivoriany ty, izy no naniraka anay tongeto, izy no etaetantsika tsirairay avy. Ary raha tsisy na inona na inona afaky ny trangeto, tsisy ninninona afaky ny seho eto fa no ny herin'ny anarany, ny voninahiny, fahatsarany, satria mendrika mandrakizay izy. Ho azy eny ny voninahitra mandrakizay. Misy andrata ray amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny anaranao rery no memboninahitra, aza izahay no mena voninahitra, fa ny anaranao rery mandrakizay. Raha tsy nanaik'izay ny andeha hitory, na ny aza iantsoantso hoe ho avy ny Mesia, ho avy ny mpamonjy, ho avy lay tokana hiverina pakatra ny olony. Halleluja. Izy lay mendrika mandrakizay. Halleluja. Ho anao ny fiandrianana mandrakizay, ho anao ny fiderana mandrakizay, ho anao ny voninahitra mandrakizay. Anao ty fotoana ty manjaka eto androany, manjaka eto androany. Aoka ny voninahitrao iseho, aoka ny fahalebiazanao iseho, fa sambatra zay nona sy mangetaeta ny fahamarinanao, fa izy no fokisan'androany. Mitenena raha ifamiano anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Halleluja. Ny teninao Andriamanitro, ty fenofity avandehibe, ny teninao mandresilatra, manakatsakana izay mani, ampianaro ao tompoa, hanambara ny fitiavanao, hanofana Andriamanitro, sambatrao raha eo anilanao, ampianaro ao tompoa, hanambara ny fitiavanao, hanofana Andriamanitro, sambatrao raha eo anilanao. Halleluja. Tompony teny ianao aminay a, manambarany sitraponao aminay. Aoka ny teny a ikasika fiainan'olona androany, aoka ny teny a hitondra fanafana, aoka ny teny a hitondra fanovam-piainana, ampijoro olona tena ho ao amin'ny sitraponao marina. Aoka ny teny ho fantsompanovananay, anahafanay ny fahatsaranao mandrakizay. Aoka ny teny anjaka eto androany arivo, fa zay nonaka mangetaeta eto androany, tsisy alamaina eto Jesosy a. Mino zay fa iasa maherety ianao e, ho voninahitra rery mandrakizay. Halleluja. Horakoraka mafevan'Andriamanitra. Halleluja. Raha isika amin'ny baibolitsika. Halleluja. Genesis toko fahaefatra. Mangataka olona anankiray mba mamaky ny teny mba mandeha mahay maika kokoa amin'izay. Ao amin'ny Genesis toko fahaefatra, 19:10 ka hatramin'ny 19:10. Zay mba manana micro azafady dia mba mamaky ny teny. Genesis toko fahaefatra, 19:10 ka hatramin'ny 19:10 aloha no anomboantsika azy. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary ankehitriny dia voahozony ianao hiala amin'ny tany honenana, zay ny vava hitelona ny raha niralanao nalatsaky ny tananao. Raha miasa ny tany ianao, tsy mba havokatra ho anao intsony izy. Ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambony tany ianao. Dia ho kaina tamin'i Jehovah, lehibe mivaly ny heloko mihoatra noho zay zakako. Indro efa nirohanao hiala amin'ny tany honenana ao androany. Dia hihery ny tavanao ary ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambony tany, koa nizaniza hita dia hamono aho. Amen. Amen. Rehefa avy namono any Abely Kaina, dia hozy izy Andriamanitra hoe mitaraina aty amiko ny raha ny rahalahinao. Hebreo toko 12, ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20.
Hébreu toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fa valo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa efatra amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa ianareo tsy mbia eo amin'izay tendrombohitra azo tsapaina sady mirehatra avy, dia eo amin'ny fahamaintisana sy ny aizina sy ny tafio-drivotra sy ny faneny trompetra ary ny feo an-teny, ka izay nandray izany dia nangataka mba tsy hasiteny intsony izy. Fa tsy toa an'ilay nandidiana hoe ary raha misy biby aza mikasika ny tendrombohitra dia ho toroam-bato izany. Ary satria lozy indrindra ny fahitana dia ho mosesy, matahotra loatra sy mangovitra indrindra. Fa ianareo kosa efa mbia ao tendrombohitra ziona tanàn'Andriamanitra velona, dia Jerosalema any an-danitra ary ho ao amin'ny anjely tsy omby arin'alina. Amin'ny fiaonana fifaliana lamato voasoratra any an-danitra sy amin'Andriamanitra mpitsara ny olona rehetra ary amin'ny fanahin'ny olona marina izay efa natao tanteraka, sy amin'ny Jesosy mpanalalina amin'ny fanekena vaovao ary amin'ny raha famafazana izay tsara lavitra noho ny any abela. Amen. Vakitsika kely azafady eo amin'ny Apokalipsy toko fahaenina ny andiny fahafolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe tompo masina sy maronao, mandra-pahoviana no tsy tsaranao sy amalinao ny ranay amin'izay monina eny ambonin'ny tany. Amen. Amen. Averintsika kely any Genesis toko fahaefatra ny andiny fahasivy ka hatramin'ny andiny fahafolo ihany. Genesis toko fahaefatra ny andiny fahasivy ka hatramin'ny andiny fahafolo ihany. Ny anaran'i Jesosy, ary hoy Jehovah tamin'ny Kaina, aiza bela rahalahinao? Ka hoy izy, asa mompitandrina ny rahalahiko va aho? Ary hoy izy, inona no nataonao? Ny feo any rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany. Amen. Enoia, androany dia zarantsika ao anatin'ny fotoana fohy lay herin'ny fanekena vaovao mahazahona antoka ny famonjenanao. Miresakitsika mikasika momba ny fanekena vaovao, dia nandatsahan'i Jesosy ny rano tao Kalvari, izay raha anafaka antsika amin'ny fahotana rehetra. Androany ianao raha tonga eto dia azoko antoka fa raha iantso ny herin'ny rahan'i Jesosy sika dia amalisiainao anao io raha io, ary amin'ity takarivo ty raha isokatra ny fonao tena iompona amin'i Jesosy sy ino azy, dia hiasa sy antsoantso ny rahan'i Jesosy anambara famindrapo-anao, dia ty ny takariva faran'izay tsara indrindra ho anao. Raha afaky ny fantoka tsara ianao ao anatin'izany dia manaova amen na tsara tarebe ao an'Andriamanitra. Mazo ho toerana raha fa hiaingisika. Ohatr'izao fipetraky ny tantaram-piainany zanak'olombelona. Rehefa niodina tamin'Andriamanitra ny olona, dia ozy izy Andriamanitra, eno tsara, ozy izy tamin'ny Adama, raha hinananao ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ao amin'ny sary, dia ho faty tokoa ianao. Zany hoe ny fahafatesana zany saiki tsy nisy, fa ny fandikan'ny olona ny tenin'Andriamanitra no nitondra fahafatesana ho an'ny olona. Inona ny asan'ny devoly? Ny devoly tsy manam-pahefana hamonin'ny olona, satria tsy tompony aina ny devoly, fa ny aina dia an'Andriamanitra. Eno tsara. Fa zao ny ataon'ny devoly, ataon'ny Satana izay ahatonga anao tsy hakatoa an'Andriamanitra sy ny teniny, mba hahatonga ny fiatraikan'ny ota ho tonga fahafatesana eo amin'ny fiainanao. Ndiky manetsika izy sy manaitra ny safidinao amin'ny familin-dalana ny fifantohanao tsy ho tanteraka ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa hanao izay zavatra mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba hahatonga an'ilay tenin'Andriamanitra hoe raha inany ianao ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ka tsy hakatoa zany teny zany, dia ho faty tokoa ianao. Dikan'izay, Satana dia fitaovana ratsy mamily lalana ny fifantohany zanak'Andriamanitra, ampialanao tsy ho ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba hahatonga ny hery ny fahafatesana izy fiatraikany eo amin'ny fiainanao. Fa raha mijoro ianao ho an'Andriamanitra, raha mandeha ianao ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, manaiky sy hakatoa an'Andriamanitra, dia hozy izy ny Baiboly tsy ho faty mandrakizay ianao. Raha hiala eto amin'ity tany ity tsika, lalana mety hizorana amin'ny fahafatesana mandra-piveryn'ny tompo, ilay fahafatesana hita maso eo amin'ny nofo. Fa ny fahafatesana faran'izay ratsy indrindra ry havana, dia ilay fahafatesana faharoa atao hoe fahaverezana mandrakizay. Ary inoko androany fa tsy hatra eo amin'ny fiainanao zany, fa matoa maniraka anay Andriamanitra anaitra anao ianao ilay olona isan'ny fanena aminay eny amin'ny raha lanitra rehefa nen'ny trompetra ka hiveriny Jesosy apakatra ny fiangonany tsy maharety eka ao an'Andriamanitra.
Halleluja. Dia ahoana ny lalana nentin'Andriamanitra monjy ny olona. Satria efa niteny Andriamanitra fa ho faty ny olona, dia tsy maintsy misy olona hisolo ny olona amin'ny fahafatesana, vao afaka ny olona tsy aina n'io fahafatesana mandrakizay io. Dia ozy izy Andriamanitra, iza ny olona anankiray tanteraka afaka hisolo ny maro mba hisolo vonan'ny olombelona rehetra, ahafahan'ny olona manantena famindram-po ho afaka mifantoky ny fahafatesana mba hisokatra ho azy ny lalana hiverenany amin'Andriamanitra ka ndraisany famindram-pon'Andriamanitra. Rehefa nijery Andriamanitra dia ozy izy ny Baiboly, tsy misy olona marina na dia iray azy. Fa manam-baovao mafana lazaina aminao aho, nidin'Andriamanitra naka niendriky ny olona atao hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta, ary izy nanaiky ho faty nandatsaka ny rany, ho fanekena vaovao, ampiavana sy ampiombona ny olona amin'ny ray mandrakizay amin'ny alalan'ny finoana azy. Rehefa latsaka tao Golgota ny rany Jesosy, dia zao ny zavatra nitranga manambara amin'ny Baiboly amin'ireo endrika anankiroa ireo izay isehoany fahamarinan'izany. Ny Hebreo 1:17 ny Baiboly dia milaza fa ny amin'ny raha-panalalana marina avy amin'ny fanekena vaovao izay any Jesosy Kristy to, izay miteny tsara lavitra noho ny raha ny Abela. Mariako, fa rehefa nivonoany Kainy Abela ka latsaka ny rany, tsy nanambava hiteny tsoa ny Abela fa ny rano no nitaraina teo anatren'Andriamanitra. Ary ny Baiboly dia milaza fa ny feo an'ny raha, feo avy amin'ny raha no entiny fanahy. Satria ny feo avy eo amin'ny aina no mitaraina eo anatren'Andriamanitra. Za te hiteny aminao fa ozy izy ny Baiboly, raha voalatsaka ny rany Abela dia nitaraina tamin'Andriamanitra, dia ozy izy Andriamanitra fa inona no nataonao ry Kaina? Fa ny rahalanao mitaraina aty amiko, tonga aty amiko ny fitaraina ny rahalanao. Midika fa ny ran'olona tsotra dia mitaraina ny vitany, fa ny rahan Jesosy miteny ny rahan Jesosy fa tsy mitaraina. Inona ny mahasamy hafa ny atao hoe raha miteny sy ny raha mitaraina? Ny raha miteny mangataka sekoro na famonjena mba hitodiana ho an'izay nivonoana ka latsa-drà eo anatren'Andriamanitra. Fa ny raha miteny dia raha manam-pahefana, halleluja, ampitodika izay mitaraina mba handray ny famonjena. Enola izy, eno ty fahamarinany ity. Ny raha ny Abela ozy izy miteny zany fa miteny mitaraina mila famonjena. Abela nisolo tenan'ny olombelona nofo aman-draha rehetra tokony handray famonjena. Fa ny rahan Jesosy miteny tsara lavitra satria raha mitondra famindram-po ho an'ny olona izay diso rehetra eto ambonin'ny tany ka mibebaka amin'ny fony manontolo. Noho izany ny rahan Jesosy tsy mitaraina satria tsy mila famonjena, fa ny raha ny Abela no mitaraina satria mila famonjena. Ny dikany hoe mitaraina amin'ny teny vazaha dia hoe crie na hoe mikiky, mila vonjy ny dikany. Zany hoe misarika fifantohana ho any aminy, misarika amin'ny fifantohan'Andriamanitra hijery ny kahany Abela ny rany rehefa nitaraina teo anatren'Andriamanitra. Fa le raha miteny izay an Jesosy tsy mitaraina fa raha manam-pahefana afaky ny anova sy amaly ny fitaraina izay mitaraina rehetra mba handray famindram-po avy aminy. Androany arivo, io raha latsaka mitondra famindram-po io no anantsika fanantenana famonjena. Ary azo antoka amin'ity takarivo ity fa rehefa iantso ny herin'ny rahan Jesosy tsika androany, ianao io mitoerana misy ianao io anapahatsapana fifaliana sy fiadanana, satria hiasa ao ny fiainanao ny herin'ny fitiavany anova ny zavatra rehetra hifanaraka amin'ny endriky ny fandreseny. Rehefa avy latsaka io raha io dia nitsangana tamin'ny maty Jesosy, zany hoe ny tompon'io raha io nandresy ny herin'ny fahafatesana. Ary rehefa resy ny herin'ny fahafatesana, reo endriky ny fahafatesana mamono ny olombelona eto ambonin'ny tany rehetra dia azo hitifina amin'ny alalan'ny finoantsika ny herin'ny rany. Rehefa mivavaka isika amin'ny fahatokina sy ny joro, amin'ny fanantenana fa mahery ny rahan Jesosy, dia zao ny zavatra mitranga.
hiasa Andriamanitra, hietsika ny fanan'Andriamanitra satria ny fanahy masina no mitondra ny feo an-dra ao anatinao anome fandraisan-dahatra anao fa possible ny kanao sy zay zavatra rehetra ilanao ny herin'Andriamanitra tsy mahareteka ho an'i Jesosy. Halleluja. Baiboly dia milaza fa ny fanekena vaovao zay mampametra-panontaniana antsika hoe ahoana ary ny fitenin'ny raha, ahoana ny fiteny ka mahatonga ny Hebreo milaza fa miteny ny raha sahala amin'ny ahoana ny fisotran'izany, ahoana ny fiasany sy fiantraikan'izany ary ny fisehoany. Tsika tsy voatery hita fa manambava ny raha fa ilaza zavatra amintsika androany. Tiako ny fanambaran'ny dikateny anglisy mikasika momba ny Hebreo 2:4-7. Hozy izy hoe ny raha dika amin'ny teny malagasy dia zao hoe ny raha an Jesosy zay raha mitondra afatra tsara lavitra, afatra tsara lavitra noho ny raha ny Abela. Ilay raha mitondra afatra tsara lavitra noho ny raha ny Abela dia tsy iza fa ny raha an Jesosy. Ko raha miteny ny raha dia milaza zavatra misy dikany izy, zavatra mitombona tsara, ny message na ny afatra zay hoentin'ny raha. Ary miteny ny Baiboly hoe manana afatra ny raha ny Abela, zany hoe miantsoantso izy. Inona ny dikan'ilay afatra iantsoantsony? Mitaraina ho an'ny Abela mba ho amin'ny valifaty namonoana azy ny rahany. Rehefa jerena nefa reo afatra avy amin'ny raha reo dia mbola miteny tsara lavitra sy mihoatra noho ny raha ny Abela ny raha ny Jesosy. Maninona? Manana afatra ho antsika ny raha. Ary ny Baiboly dia milaza fa ny afatry ny raha dia maneho amintsika ny vanim-potoana misy antsika ao anaty fanekena vaovao, miankina amin'ilay vanim-potoana iainantsika izao ny feo hoentin'ny raha ny Jesosy. Hitako ao anaty Baiboly reo karazana raha maro miteny. Voalohany ao amin'ny Genesis 2:7, ny raha ny Abela dia miteny talohan'ny fotoana ny fahasoavana. Eno tsara? Ny raha ny Abela dia miteny talohan'ny fotoana ny fahasoavana, ny antsoantso ny lavonjy valifatiny amin'ny fahavoazany. Ny raha ny Abela ao amin'ny Genesis 2:7, rehefa ny antso dia mitaraina ozy izy ny Baiboly, mitaraina ty amiko ny raha lahanao zay nalatsaka ozy tamin'ny Kaina, maintsy namonoany rehefa maty ny Kainy Abela, dia nitaraina valifaty tany amin'Andriamanitra ny raha ny Abela, mitaraina hamaly ny olona tsiray avy araka ny asany sy zay nataony io raha io. Ary mivakitsika ny Apokalipsy 2:9-10 koa dia misy raha mitaraina ny rahandreo martiora zay efa maty tao amin'ny Tompo, zay aoriny fotoana ny fahasoavana. Zany hoe any aoriny fotoana ny fahasoavana koa dia mitaraina ny raha mba ho amin'ny valifaty ho an'ny tenany le vonoana ilay raha latsaka. Midika fa talohan'ny fahasoavana dia mitaraina ny raha, ary mitaraina miantso valifaty. Aorina ny fotoana ny fahasoavana mitaraina ny raha ao amin'ny Apokalipsy 2:9-10, miantso valifaty. Fa amin'ny andro ny fahasoavana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, tsy raha mitaraina no toriko aminao fa raha manam-pahefana afaka anova ny fahadisoanao ka nasendra nisy raha nalatsaka ao azy ka mitodika ianao miaiky ny fahadisoanao. Miteny amin'Andriamanitra androany hoe Tompo, tena diso teo anaty ianao raisiko ny herin'ny ranao sarobidy, tena mino ny famonjenao tsy handeha amin'ny faharatsiana tsony fa te hanana fiainam-baovao miaraka aminao. Dia tiako no milaza aminao fa ny herin'ny rany Jesosy hiasa mahery anadio anao ho afaka mifalotona rehetra ary toy ny olona tsy nanoty ianao eo anatren'Andriamanitra, satria zany no hery ny fahasoavan'Andriamanitra miasa ny famindrapo. Somary haleluya ho an'Andriamanitra, somary haleluya ho an'Andriamanitra. Ny raha talohan'ny fahasoavana mitaky sy mitaraina valifaty, ny raha aoriana amin'ny fahasoavana mitaky sy mitaraina valifaty, fa jereo ny raha latsaka tao anaty fahasoavana. Asan'ny apôstôly 7, ny asan'ny apôstôly 7:7-10 mahatsiaro an Stefana rehefa nitora-bato azy Saoly, lay iraky ny fariseo sy ny sadoseo, nandray taratasy andeha andringana lehilahin'Andriamanitra atao hoe Stefana zay mpanompo ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary rehefa tonga teo amin'ny Stefana i Saoly dia nandray vato dia namono azy dia nilatsaka ny rany. Fa ozy izy Stefana teo anatren'Andriamanitra, raha io aza ataonao fahadisoany ane zao tora-bato zao. Tsy nitaraina valifaty ny raha Stefana fa nitaraina famindrapo an'i Saoly. Ary rehefa nanomboka ny Jour Jesosy teo amin'ny ankavanana, namindra fo tamin'ny Saoly izy dia teo nanomboka ny
miovany saoly ho tonga Paoly amizay. Tsy mampaninona amizao andro fahasoavana zao se favoazana mety natrenao teo amin'ny fiainany hafa fa ny herin'ny famelan-keloka vokatry ny fahatakaranao ny fitiavan'Andriamanitra anao amin'ny fitondranao mambavaka zay nanisy ratsy aminao dia ampijoro an'Andriamanitra novandreny olondreny ho tonga olo fiovana koa tahaka izay nanovany anao. Noho izany ny kristianisma, ny fiarahana amin'ny Jesosy dia tsy fiaina mpanameloana ny hafa fa ny kristianisma iarahantsika amin'ny Jesosy dia fiainana ahafahantsika mampiasa ny fotsika mba ho fantsona tsara operatran'Andriamanitra ho famelana ny hafa. Raha izao anaty fijoroana ny fo feno famelan-keloko, ny fo feno fitiavana, ny fo fahatsarany Jesosy mba ahafahany ny herin'ny rahan'i Jesosy androany hisetrasetra be mihitsy eto. Zay ny tiako tenenina aminao. Raha vao misokatra fotsiny fonao androany amelan'le olona miara-monina aminao tsy tianao iny, tsy tokony hisy olona anankiray ho fahavalonao tsony satria tadidio ny fiainana eto tany mandalo. Fa raha afaka amela ny hafa ianao dia hozy izy Jesosy Kristy tamin'ny fampianarany mba hamela ny eloko ihany koa izy. Mamela ny elokay tahaka izay melanay, izay meloka taminay. Fotoana zao anehoantsika fo tena feno fahadiovana, amelana ny hafa mba tonga antsika ho fantsona afaka esan'ny fankasitrahan'Andriamanitra. Ny tombona anao ry havana rehefa miala eto ambonin'ny tany ianao dia ny fahafahanao mijoro namela ny hafa mba tonga ny hafa ho voavontsika eo amin'ny alalanao. Mba fantatrareo ve fa inoko fa nivesatry ny famelan-keloko tao am-pony Stefana nahatonga ny Saoly le olona faran'izay ratsy lasa apôstôly faran'izay raitra tonga Paoly ny anarany. Tianao ve Andriamanitra ampiasanao mahery? Atsangana ny tanan'izay ty mba etaetanao no ampiasain'Andriamanitra mahery. Zao angatao amin'Andriamanitra ny herin'ny famelan-keloka avy aminy hiasa ao anatin'ny fanahinao mba tonga anao ho fantsom-pananganana an'izay efa rava ho tonga olombanina. Ny antony dia tsotra, 70 taona 80 taona ny eto ambonin'ny tany. Tsy manana antony tsika hiazonana nizaniza ao anatin'ny fotsika. Mampisaringotra ny fiainantsika amin'ny tsy famelana avy amin'Andriamanitra, ny tsy fananantsika toe-po mamela ny hafa ihany koa. Fotoana zao na iza olona te ahita fiadanana eto ambonin'ny tany mandidy anao ny tenin'Andriamanitra amela eloka. Andaontsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Halleluja. Ao amin'ny Luka 7:24 Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ao anatin'ny fangiry firiny no niteny hoe raha eo mamela ny elony fa tsy fatan'izay ataony. Anio afaka miverina amin'Andriamanitra ianao satria ny rahan'i Jesosy dia mba nanapatra tsara lavitra noho izay hafa rehetra tany alohan'ny vanim-potoana amin'ny fahasoavana sy any aoriana ny vanim-potoana amin'ny fahasoavana. So vanim-potoana eny antsika izao atao hoe vanim-potoana ny fahasoavana. Ny vanim-potoana amin'ny fahasoavana dia vanim-potoana nisokatra ahafahan'ny mpanota rehetra na iza miverina amin'Andriamanitra. Mbola tsy tapitra kory ny fotoana satria mbola tsy miverina eny amin'ny raha lanitra Jesosy. Raha isa mivelona ianao androany mbola misy antenenany aminao. Mety ianao le olona efa nahiliky ny fiarahamonina fa hoe ratsy indrindra, mpamon'olona, tsy mendrika mihitsiny, olona faran'izay adala. Ny olona rehetra mahita anao manondro molotra daholo na ny sainao rehefa vo hoe za koa ve dia ho tian'Andriamanitra ny olona raha tsy tia antsony. Tsy ohatr'izany Jesosy. Jesosy tsy mijery hoe inona ny nataonao androany fa Jesosy manam-panantenana ny fiovanao androany. Ny antony dia tsotra, na iza olona tsy manantena ny fiovanao intsony dia tehiteny aminao misy anankiray toriko aminao eto naniraka ilaza aminao fa raha miverina ianao androany dia ahorondray. Vonina izy ny andray ianao fa izy tsy hanilika anao. Ninona toetranao, ninona tsy mety nataonao, miverena amin'ny Jesosy androany ariva. Tianao Jesosy, manekenao ny fahadisoanao, joro eo anatiny fa te hiovy ianao fa androany lay tsinitsinina no atsangan'Andriamanitra ho tonga zavatra. Zay zao ry havana dia olona faran'izay ratsy. Tsisy azo antenaina ny amin'ny fiainanay na ny zavatra nataonay na ny zavatra niainanay. Fa rehefa niona ndray mandeha tamin'i Jesosy zahay dia le olona faran'izay ratsy mba nentin'Andriamanitra hitoro ny fahatsarana. Ny antony dia tsotra, raha zay nijoro eto ka nambara ny fahatsarana vitanay dia tsy mihoatra noho izay vitan'i Jesosy ny ampahany kely izay mba nampiasany anay. Noho izany reo tsara rehetra izay mitranga sy miseho amin'ny fiainanay dia tsy misy avy aminay fa avy aminy. Izy ny manao an'izany ary izy ny mampiasa anay hanatanteraka an'izany. Fa raha izahay tsisy raisina ny momba anay ratsy teo Jesosy andaontsika ity tanana mafy be ho azy.
Tiam-panatenanao fa ny vavolombelona tsara indrindra eo amin'ny fiainana dia ny fanokafanao ny fonao ho an'i Jesosy androany. Halleloia. Halleloia. Inona no nampitovy any Abela sy Jesosy? Abela novonoany ralahany, Jesosy koa tahaka izany, ny ralahany namadika azy, nitondra fahafatesana ho azy. Rehefa nanao fanatitra ho an'Andriamanitra Abela sy Kaina dia ny an'i Kaina ny laviny Andriamanitra fa ny an'i Abela kosa nakasitrahany. Abela dia victime amin'ny fialonana. Jesosy ihany koa dia tahaka izany, victime amin'ny fialonana izy. Ny alina azy ny tao amin'ny sinagoga. Ny rahan'i Abela ny taraina, ny kika, ny antsoantso vonjy famaliana. Fa ny rahan'i Jesosy kosa ny taraina hoe raha eo mamela ny elony. Jesosy maty nandatsaka ny rahany ho amin'ny famelan-keloko. I Abela maty fa rehefa latsaka ny taraina, ny rahany dia ny taraina valifaty. Famindram-po, fahasoavana, faharetana, raha tokony ho faty sy ho rava ny fiainanao ray amanontolo dia tiako ny manambara aminao fa nandatsaka ny rany Jesosy dia mbola manana famindram-po voniny ianao amin'izao vanim-potoana amin'ny fahasoavana izao, ahafahanao verina eo amin'ny vavadiny fahasoavana, hifandraisanao amin'ny fitiavany no ny herin'ny rany. Afaka manantena ianao famindram-po androany, afaka manantena ianao famelan-keloko androany. Ohatra, Maria Magdalena nanota tratrany jangajanga. Jesosy teo, tonga Jesosy namonjy azy satria nentina teo amin'ny Jesosy le programam-pahafatesana. Ny tena izy araky ny lalàna, tokony toram-bato sy ho faty io raha matoa io noho ny fahotany. Raha vehivavy, hozy Jesosy, aiza ireo nameloko anao sy nitady tora-bato anao? Dia hozy izy le Maria Magdalena, tsy hitako lasa daholo izy ireo. Dia hozy izy Jesosy, tokana ihany ny afaka nameloko anao izay tsy nanota. Fa zao, za tsy nanota mihitsy hozy Jesosy, fa saingy zao za koa tsy nameloko anao. Satria efeny an-dalana izy, andatsaka ny rano mba ho famonjena ny Maria. Hitanareo, ro programa-pahafatesana rehetra hoentiny eo amin'ny Jesosy dia diso adresy. Satria lalam-pamonoana ny tondrany zareo azy teo amin'ny Jesosy ary tiandry zareo ho fandriany Jesosy ho toram-bato miaraka amin'ny Maria koa. Fa zao ny zavatra nitranga, rehefa nasesika teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra teo amin'ny Jesosy, Maria sy ny fahafatesana, dia diso adresy ny fahafatesana satria nahoana raha tokony ho faty Maria dia velona satria teo anatrehany velona mandrakizay. Mba fantatra ao ny zavatra hitranga androany hariva, eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Tsy olona ny atononao eto fa Andriamanitra. Tsy zahay no atononao eto na ien'ny torotenina hoe jery mpanompon'Andriamanitra manam-pahasoavana. Tsy zay le izy, tsika rehetra mitovy daholo eo anatrehan'Andriamanitra. Fa nanankiray ihany nataon'Andriamanitra ao anatsika. Fa ny antony ivoritsika eto dia zao noho ny amin'ny Jesosy. Ary satria izay programa rehetra hoentiny eo amin'ny Jesosy dia avadika ny zavatra tsara foana. Maria Magdalena efa saika ho faty ny toram-bato, tonga teo amin'ny Jesosy tsy maty ndray fa velona satria diso ny programa nitondrana azy teo amin'ny velona mandrakizay, fa niendriky ny fahafatesana foanany ary maty ara mbola ho velominy ndray. Tsy maharety akavan'Andriamanitra. Dia azonareo ny zavatra mitanga, ianao koa ohatry izany. Mety misy aretina nentinao avy any an-trano any, mety misy problema mavesatra nentinao avy any an-trano any. Dia zao, hozy izy ny devoly, vitaiko amin'izay ianao tsy nampozy ny Satana mihitsy hoe eo amoron-dalàna commune amin'ny Betafo dia eo Jesosy Kristy avy any Nazareta sy ny fanatrehany. Ary satria noentina teo amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra, diso adresy Satana. Raha tokony ho ringany ianao androany hariva, velona amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Afaky niova ny zavatra rehetra. Halleluja. Tsy ny fananao ihany ny karakaraina, ny ainao karakaraina, ny fiainanao karakaraina. Sakafo masom-panahy dia minoy ianao. Aza tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ho spectateur fotsiny, hitazatazanao inona ny zavatra mitranga. Mampiasa finoana, fa sambatra zenona sy mangetaheta n'izany fahamarinana izany fa ho azy ny fahavokisana ao anatin'ity fivoriana ity. Ka nizaniza anao na sy mangetaheta ny tanin'Andriamanitra androany, ianao le olona kasihan'Andriamanitra amin'ity takarivo ity. Nizaniza anao na sy mangetaheta fiovampo androany, ianao le olona amindrana fo amin'ity takarivo ity. Nizaniza olona tonga eto nona miaraka amin'ny fahagagana androany, minoy ianao fa tsy miova mandrakizay Jesosy, tsy miova mandrakizay ny heriny, tsy miova mandrakizay ny fahefany, tsy miova mandrakizay ny fitiavany. Rehefa miasa izy tsy misy mahasakana ary tsy misy maharombaka anao eo amin'ny tanany. Raha vao manolo teny ianao, manaiky an' Jesosy ianao, dia ny takariva ampanofananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any. Tsy mahay horakoraka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja.
Haleluya. Hitanareo ny raha ny Abela rehefa mitaraina dia miantso vonjy. Dia ren'Andriamanitra ilay fitarainana dia betikaina. Ny raha ny Jesosy tsy mitaraina fa miteny. Ndikany hoe miteny dia ao aminy ny autorité na ny fahefana. Ny raha ny Jesosy tsy maty ny tompony fa nitsangana tamin'ny maty. Dikan'izay manana fahefana amel, manana fahefana amonjy izay rehetra mbola voagetsy ao ambanin'ny herin'ny fahafatesana. Androany Andriamanitra te hanaitra anao, te hiteny aminao amin'ny ty takarivo ty. Possible io kahanao io. Afaka anao ny rehetra Andriamanitra androany. Fa aza manidy ny fonao fotsiny dia ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra. Atsangany ny tanan'ny olona izay mangetahita ny voninahitra Andriamanitra androany. Mity afaro an Jesosy amin'ity takarivo ty. Haleluya. Baiboly dia mitondra antsika ho any amin'ny fiandohana. Ary ny Baiboly koa dia mitondra antsika ho any amin'ny fiafarana. Rehefa nanota ny olombelona dia nitanjaka izy. Dia avy eo Andriamanitra nahody biby nanarona anazy. Rehefa nisaronana ny olona voalohany dia zao ny zavatra nitranga. Lasa ny famindrapon'Andriamanitra ny teo amin'ny olona dia afaka nanakaiky ny olona Andriamanitra. Tsy possible ny hoe anatona n'Andriamanitra ny olona raha tsy nisy raha latsaka. Ary Andriamanitra tena mihitsy nanao an'izany mba hahafahany manakaiky ny olona. Misy zavatra heveran'Andriamanitra anao fa tsy tao anaty valom-bavaka ao akory. Ary Andriamanitra efa misaina famonjenanao tamin'ny fotoana mbola niodinana ao akory. Fa fony mbola mpanotsika dia maty hamonjy antsika izy Kristy. Anio aza manamelo teny anao fa miverena amin'Andriamanitra. Vonona melony famelananao melohan'ny fotoana niodinanao. Androany rehefa miverina dia mibeba tsara. Vonona ny famelana miovay ianao efa noentin'i Jesosy ny eloko. Ary noho ny rahan'i Jesosy dia afaka nisitraka fanafana avy aminy ianao. Misy fahotana teto ambony tany niodina ny olombelona. Fa voalohany tsy naveran'Andriamanitra amin'izao ho very amin'ny fahadalanao ianao. Fa fony mbola mpanoty ianao dia fa maty hamonjy ianao Kristy tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Haleluya. Haleluya. Ohatr'izao ny fisehoan'ilay izy. Eno amin'izay le hoe eo anatrehan'i Jesosy tsy ambinina mihitsy ny asan'ny fahavalo. Za zao manonona amin'ny anaran'i Jesosy fa didintsika amin'ny rahan'i Jesosy ty toerany ty. Tsisy herin'ny fahavalo zany eto ka tsy ho voakontrolen'Andriamanitra. Satria no ny herin'ny rahan'i Jesosy dia afaka anatena fiainana zay rehetra tsy manana an'izany androany. Ahoana fisehoan'ilay izy? Zao ny zavatra nitranga. Raha vakitsika ny Genesis toko fahaefatra. Dia zao ny zavatra nisy eo amin'ny Genesis toko fahaefatra io. Raha itsika kely amin'ny Genesis toko fahaefatra. Haleluya. Inona no nataon'ny Kaina? Zao no nataon'ny Kaina. Ary amin'ny andininy fahavalo amin'ny Genesis toko fahaefatra. Ary Kaina niteny tamin'ny Abela rahalahy ary noho nytany antsaha izy mirahalahy dia nitsangana Kaina nanatona ny Abela rahalahy ka namono azy. Hitanareo? Rehefa teo am-piompiana i Kaina, i Abela, dia zao nanao fanatitra, nisy raha latsaka teo amin'ilay toerana nanaova mifanatitra, nidina tao mifankasitrahan'Andriamanitra. Noho izany tsy manam-pahefany Kaina nampiasainy devoly azy nihiditra eo amin'ilay toerana nisy raha latsaka. Fa tsy maintsy nireseny lahatra Abela hiala eo amin'ilay toerana nanaovana fanatitra ho eny an-tsaha any amin'ny toerana izay misy azy. Hitanao ry kristianina ny mahatonga anao mora rava ny devoly dia zao miala ao amin'ny fialofan'Andriamanitra ianao fa manaraka ny fanao zao tontolo zao. Raha vao miala ao amin'ny fiarovana ianao dia tadidio tsy miteny sy mamalo anao le raha rehefa mandeha manompo zavatra hafa ianao fa tsy mijanona amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Atsangano ny tanan'izay miaina. Atsangano tsara ny tanan'izay miaina. Noentin'ny Kaina aloha Abela niala teo amin'ilay toerana nanaovana fanatitra nisy raha latsaka. Nivoaka teo any amin'ilay saha nanaovana fanatitra tsy nankasitrahan'Andriamanitra azy. Dia rehefa tonga tany amin'izay toerana amin'izay vao novonony nanana ny fahefana. Noho izany tsy maty mihitsy Abela raha ohatra ka tao amin'ilay toerana nanaovany fanatitra nisy latsa-drà no toerany fa tsy nanaiky andeha izy. Fa no ny fanekeny ala teo dia lasibatry ny devoly izy. Androany rehefa manaraka an Jesosy ianao ka manaiky azy, raisy izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana.
aoka ny herindrany anam-pahefana ao anatinao, aoka ny fahefan'Andriamanitra rery no anapaka eo amin'ny fiainanao. Fa mity takarivo ity ny zavatra hitranga dia zao, reo fedina voaforona rehetra amelezana anao dia tsisy ho ambininy zany. Satria isika mandresy ny herin'ny maizina amin'ny herin'ny rany zanak'ondry dia ny herin'ny rany mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompo Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raha resy lahatra ianao miorakoraha mafy be ao an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja, atao ve halleluja, avereny hoe halleluja. Teto omaly ny zazavavy kely marenina ny sofin'ilany hatramin'ny nahaterahany. Ao ve le zaza? Atsangana ny tanan'iny zaza iny ao. Le zazakely narenina ny sofiny. Io le zazakely narenina ny sofin'ilany hatramin'ny nahaterahany. Fa nampandrenesin'Andriamanitra teto omaly. Ny herin'ny rany Jesosy nahatonga an'izany. Ataontsika ity tanana mafy be ho an'ny tompo. Ataontsika ity tanana mafy be ho an'ny tompo. Dia zao, inona ny antony tsy hahafahanao misitraka izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny hafa? Hitanareo ny zazakely tsotra. Dia izay mahatonga an'ilay hirantsika rehefa ny ampiangonana hoe Tompo fai ny fokomba umurana rina. Toy ny any zazakely. Toniany zazakely tsotra sady marina. Tsy mialina tsy mety. Tsy mialona tsy maditra fa manao ny sitraka. Tsy mialona tsy maditra fa manao ny sitraka. Androantsika iverina amin'ny Jesosy amin'ny fotsika manontolo. Matahotra ny tanora tena resy lahatra ianao mila miverina amin'Andriamanitra. Miantso anao ny feom-pitiavany. Ozy izy aminao androany. Zanako, efa nisolovonanao tamin'ny faharatsianao rehetra. Fantatro ny manjoanao sy ny fahorianao. Tsy tonga hanameloka anao fa tonga hanangana anao. Ny olona rehefa mahita anao dia miteny anao hoe tsinitsinina. Fenao ilay endriko anankiray tsy mianam-paharoa ary tsisy mitovy aminao intsony eto ambonin'ny tany. Mananendrika manokana hitovizana amiko ianao izay tsy hitovizan'ny hafa aminao. Zany no mahatonga ny endrika ao kopy tsy miverina indrona kamba anazy. Fa na firy miliara aza ny olona eto ambonin'ny tany. Dia tady Dio, lay tokana tsy miverina fa lay endriko tsisy hanahafana ny hafa ny endrika ao. Tiako fantatrao fa raha very ianao ady veriny rehetra. Satria nao lay tokana tsy manam-paharoa eo masoko. Namorona anao ao izy Andriamanitra tamin'ny fitiavako mandrakizay. Tsy hitrako ny hahavery ianao fa ninona faratsiana rehetra. Fantatra hoe tena tsy mety ka nahatonga amin'ny fiainanao toy ny korosy, toy ny mandeha any amin'ny lalina tsy tokony ho alehany. Tady Dio, manana fo anao ny rainao. Raha ianao mananjanaka androany miteny amin'ny zanaka hoe lay sombony haiko mbola sombony zany. Fa tiako ho fantatrao fa ianao tsy sombony haiko fa ianao lay solony haiko fa ny haiko mihitsy natolotra teo amin'ny hazo fijaliana mba ho anao manokana. Zanako, marary mihoatra lavitra noho niteraka ny fahatsapako raha sanatria very ianao. Fa androany, ozy Jesosy, makanesa ty amiko, ianao le miasa fatotra sy mahavesatra etan'io. Zany menao fitsarana. Amin'ny fitiavana mandrakizay ny tiavako anao. Zany nampaharetako ny famindram-poko anao. Maimaimpona anao ny fitiavako. Ary tsy tiako ho raraka ianao mandrakizay. Tsy fifaliana Andriamanitra ny fahararahanao.
fa fifalian'Andriamanitra raha voavonjy mandrakizay ianao. Sokafo ny fonao androany. Raha Jesosy ho tony sy mpamonjy ny fiainanao manokana, nitsangany eo amin'ny toerana misy ianao. Raha resy lahatra ianao amin'ity takarivo ity, dia tiako ho atsanganao ny tananao ankavanana any amin'izay toerana misy ianao. Any amin'izay toerana misy ianao tsirairay avy. Tiako atsanganao ny tananao ankavanana. Raha tena resy lahatra ny fonao manontolo ianao, ny andray an' Jesosy sy hiverina aminy. Teneno Andriamanitra, Tompo androany hiverina aminao aho. Tsy anao tandra metaka sy kitoto ny fiainam-panahiko tsony manomboka androany. Manaiky ny fahadisoka eto anatrehanao aho, mamindrafo amiko, mamelà ny heloko rehetra. Fantatro fa mifamindram-ponao vonona mandrakarivo. Ary no nieriny rano sy latsaka tao Kalvari, dia voninao aho ny famelan-keloko avy aminao. Avereny miaraka amiko aho zao vavaka izao. Ataovy amin'ny fonao manontolo dia mety soa mahery. Jesosy ô! Manantona anao androany arivo. Mamindrafo amiko, mamelà ny fahotako rehetra. Jesosy ô! Mila anao aho. Ianao ny laiko, ianao ny rehetra amiko. Midira atao boko, manjakay eo amin'ny fiainako. Soraty ao amin'ny bokon'ny fiainana ny anarako. Zanaka aho aho, misaotra fa vavela ny heloko, misaotra fa voasarona ny fahotako. Olon'afaka, zanak'Andriamanitra, no nieriny raha anao. Misaotra Jesosy io. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Tsy mila vavaka rehetra na marary a, makanesa eto aloha azafady. Fanahy masino milana uau. Fanahy masino milana uau. Afofany amin'ny lanitra ny tanantsika kavanana. Feno iaho fanahy eo. Fanahy eo. Na io midina toamiko. Sitrano aho fanahy eo. Zamua
aza menatra mifononao eny amonjy anao ivavaka ao anao zay dia rehefa misokatra mifonao dia hitanao fikasika anao Andriamanitra aza menatra matogavy eo anatrian'Andriamanitra hikasika anao izy tsy sandany tsisy vola aloha mamaim-pona ny fitiavan'Andriamanitra halleluja raha mandresy ao anintsy tantanantsika telo ivavaka ho andry zareo ihany koa mila miompotsika rehetra dia hitanareo fa tsy hoe ny olona mahay mivavaka akory no maneho fanasitranana tsy ny ositry ny mpitandrina no mitondra fanasitranana fa ny diakapoka ny aretan'i Jesosy 4 arivo taona lasa teo amin'ny hazo fijaliana afaka mamalo antsika tsirairay avy zany halleluja apetra amin'ilay faritra marary ny tananareo dia oka ianao andray fanasitranana zao raha iso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazarety aoko sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy na any amin'ny aty vava na any amin'ny sofina tsy mandre na any amin'ny any anatinao andry zay aretina rehetra na fivitosany zany na tsy fahitana tsara zany na any amin'ny atoka na amin'ny tedy na any amin'ny kipo na amin'ny vavony na ny ato na ny sarakato na amin'ny vavanao na tratry naiza toerana misy an'izany aretin' zany na aretina ndoha manambara amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra miara mivavaka manao hoe amen aoko afaka reto olon-dreto Andriamanitra partisipe mambavaka izay rehetra Jesosy niseho ny voninahitra hoeto aoko iseho ny fahatsaranao aoko iseho ny voninahitra ao aoko afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy nareo ato ambany manao hoe raisiko ny anjarako amin'ny anaran'i Jesosy raisiko ny anjarako amin'ny anaran'i Jesosy raha misy marary koano mandraisa amin'ny anaran'i Jesosy mandraisa fanasitanana amin'ny anaran'i Jesosy omen'Andriamanitra mamaim-ponzany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta aoko afaka ianao aoko afaka ianao aoko afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta aofany amin'ny lanitra ny tanantsika misotra sika afaka ny fivitosana afaka ny marenina afaka ny fanaintainana afaka daholo ny rofo rehetra afaka zay aretina rehetra makasitraka anao Andriamanitra deranao fa raiki-pona ny lanitra sy ny tany ianao efa nafeninao anendry sy ny manantsaina ny zavatra rehetra fa nasehnao any zaza madinika kosa aoko sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta maina ny ambassadeur manao ese mijery ny tsirairay avy eo ataovy ese jereo sitrana amin'ny anaran'i Jesosy mandrin'Andriamanitra miteny hoe afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy reka afaka ianao raisy zany zao afaka amin'ny anaran'i Jesosy halleluja halleluja wow tsara Andriamanitra ataovy ese hoe mbola tsy mandray izy apetron ny tanana apetron amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy sitrany ianao aoko afaka aoko sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta manana antoka fa miasa Andriamanitra halleluja fofany amin'ny lanitra ny tanitsika ndao tsika isotra an'Andriamanitra miasa Jesosy velona teo afako tavay ianao misery amin'ny raha ao amin'ny raha sitraka ovany umevuminuka magaga ni heri ni raha isiye
lasa tsy misy mahasaka nataontsika hoe Jesosy. Iza ny mahery, iza ny be fitiavana, iza ny mpamonjy. Hoaisika rehefa miala ety, urakoraka mafevana azadino fotoanantsika rapitso finale mahafinaritra be eto. Io finale io dia anomboka amin'ny 2 ora sasany ariva ohatry ny androany ihany. Amen. Averina amin'ny firy le izy amin'ny 2 ora sasany. Atao aloloha satria ny tapany ariva ojo dia anaovantsika fiderana makotroka ao anatin'ny adiny 2 hideran'Andriamanitra sy ravoravotsika ifaly ho amin'ny Betafo. Alleluia. Dia hitantsika fa Andriamanitra dia tsy miova tokoa. Amen. Alleluia. Afaka tonga dia mandroso avy hatrany ary ny vavolombelona. Aloha rehefa afaka aza menatra, afaka ianao dia hoe aloha zany dia efa tsy zao ilaina ny fijoronao. Tsisy amin'ireo olon-dreo miteny zavatra aminao hoe zao modi mijoro vavolombelona zao. Non. Tsisy trikazo eo amin'Andriamanitra. Rehefa nikasika ianao Andriamanitra dia nikasika ianao izy. Raha mbola tsy nikasika ianao izy miverena rapitso. Alleluia. Fa zao zay nafahan'Andriamanitra ihany no afaka. Ary zay afahanao Jehovah dia afaka mandrakizay. Ndao ity tanana mafy feo an'Andriamanitra. Urakoraka mafy feo any Tompo e. Tiaka mabetsika an Jesosy maloso ianao raha matokely miandry aho. Voninahitr'Andriamanitra irery ihany aho. Miandry nandritry ny herinandro 7 andro narary ny lohany ary nanaitaina sy misy manindrony any amin'ny lohany ihany. Ary tonga teo izy mbola nanindrona sy nanaitaina le lohany. Ary tao anatin'ny vavaka, tao aorian'ny vavaka dia sitrana tanteraka. Teneny hoe eny na tsy eny raha ohatra ka zay tokoa ny zavatra nitranga raha matokely miandry. Eny tompo. Iza nanasitra anazy? Jesosy. Tiaka mabetsika ho an'i Jesosy. Asiteka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Madame Elisiane 20 taona izy. Zavatra nisoratan'ilay mpiandraikitra tato hoe efa taona maro miverimberina ozy izy dia aretina amin'ny atony. Dia voamalony mbola narary dia tao anatin'ny fotoana vavaka sy fanasitranana dia nisitrahan'i Jesosy. Madame Elisiane marina ve za? Marina tompo. Iza nanasitrana anao? Jesosy nanasitrana. Ulakulaka mafy ho an'i Jesosy. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany Ramatoa Marie Christine mandroso ianao Ramatoa Marie Christine. Anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Tapabolana ohatra ny nasiako fanina andre mandeha zay tamin'ny tapabolana lasa. Tapabolana androany mihitsy dia tsy nahita amin'ny maso avy. Tsy nahita amin'ny maso avy. Androany tao anatin'ny vavaka dia nisitran'i Jesosy. Tiaka mabetsika ho an'i Jesosy afaka ataontsika ny ese. Tena tsy nahita mihitsy ve? Nahita ihany fa tapabolana zay tena voan'izay. Tena tsy nahita mihitsy le masonao avy io zay anao. Tanako dereko lasa efatra ny tanako ilan'ity. Fa zao dia hitako tsara hoe tanako dimy ihany. Alléluia. Ataontsika ny ese isainao maso avy dia tapena na ny maso havanana. Tapena ny maso havanana. Jery ary amin'ny pasteur ary tapeny tsara mihitsy. Asion ny le masonao ankavanana, le masonao zao. Ray, roa, telo, efatra, dimy. Alléluia. Tiaka mabetsika ho an'i Jesosy.
Germain kely telo amin'ny folo taona tao anatin'ny telo volana sy tapany sofiny avy tsy mandre mihitsy na inona androany sitrany Jesosy tehatanina mafibe ho an'i Jesosy sofina avy Jesosy mpanjaka Jesosy no ilay Alléluia. tehatanina mafibe ho an'i Jesosy Alléluia, tiaka mabetsy ao Jesosy manosy anao raha matonirina nefa teto izy maly ary ny zavatra nisy teo amin'ny fiainana nandritry ny 10 volana dia narary andoha ary isakariva dia marary foana nantany azy efa teo venao maly dia efa teo izy nanahoana le izy maly ariva efa sitrana maly ariva le izy nandrasan'ny alina tonga maraina sitrana tanteraka voninahitra ho an'Andriamanitra irery any tiaka mabetsika ho an'i Jesosy. Ave. Alléluia. Teka mantumpo. ity rahalahy ty tao anatin'ny enim-bolana tato amin'ny ilan'ny kibony havanana tato marary manyainy tena be tsy fatany hoe inona tsy fatany hoe inona androany izy nanatrika fotoana teto dia izy mihitsy zany tena hoe aloha verifiena tsara tsy sao dia sitra tsy mila verifiena ozy izy fa za efa mahatsapa ozy izy fa sitrana tanteraka marina ve zany marina iza nanasitrana Jesosy. Alléluia. Tiaka mabetsika ao an'i Jesosy manoso ramatomamy mbola maso ihany koa ny sitranin'i Jesosy afrina moa no nanjavonjavo ny maso io afrina nisy an'izay maso mijery manjavonjavony zay ela enina taona enina taona vao enina taona izy dia narary maso dia ohatrany efa nididina zay le tenenina teo didina tamin'izy mbola kely zao izy zao 5 taona dia namasopasika ireo maso ireo dia maso avanana maso aviny tsy nahita maso avanana tsy nahita fa rehefa avy ny vavahana dia ny sitranin'i Jesosy mahita tsara mihitsy talohany tsy hitany soratry ry afaka vakinao ve tapany tanàna kely titako ambony vohitra Betafo tena tsy nahita mihitsy masoko taloha fa zao efa mahavaky soratra mahita lavitra tiaka mabetsika ho an'i Jesosy. Alléluia. Alléluia. Ranabavy kely Marianina tao anatin'ny omalony narary be ny andohany dia vao tonga teo izy dia mbola nahatsapa fa mbola narary be mihitsy ary mila tsy tantiny izy ny lazan'izany dia tao anatin'ny mivavaka fanasitrana dia sitrany Jesosy ary sitrana soma tsara. Alléluia. Alléluia. Raha matoa edivise narary nonoroa
nefa mbola nampinono ary tena nanaitaina. Le nono nanaitaina zany efa naharitra ela be. Avy eo nisy an'le zaza mbola manaitaina fa dia hoe fitiavana zaza dia tsy maintsy mampinono ihany. Fa tao anatin'ny vavaka dia nisitranin' Jesosy zany ho voninahitra Jesosy rery ihany. Tiaka mabetsy ho an'i Jesosy. Ranambavy Iasoa 5 taona efa ela be ny ilan'ny kibony avia narary tsy azo kitihana rehefa mihetsika ary tsy azo atao ohatr' zao. Zao izy izy tenany ihany nasaintsika manao an'le izy nefa hoe tsy tanty dia manao ny izao. Tsy hainiko tsony. Misitran'i Jesosy. Alleluia! Ranambavy Natalia indray a lona rary a nanaitaina be nandritry ny 3 andro. Tsika matsapatsara n'izany lo manaitaina zany a rehefa tena hoe manaitaina dia manaitaina. Nandritry ny 3 andro a nanaitaina ny lohany a dia sitrana tao anaty vavaka Jesosy ny nanao an'izany. Tiaka mabetsy eo an' Jesosy. Ramatoa Faratina nandritry ny 5 taona teo eo. 5 taona teo eo a sepitra tsy afaka miaina mafy nandritry ny 5 taona teo eo. Ary ihany koa narary ambava fo dia manahoana zao fahatsapany Ramatoa Faratina. Efa tsy sepitra tsony. Efa tsy sepitra tsony. Tsy marary ambava fo tsony, tena tsisy ninona tsony mihitsy a. Ie tsisy ninona tsony. Iza raha nanasitrana. Jesosy. Alleluia, tiaka mabetsy eo an' Jesosy. Alleluia! Unakunaka mafo mpatsake! Iandro kely a narenina nandritry ny 2 volana. Enoy a dia neto ny mamany taty satria izay ny farany fanantenan'ny mamany hositranin' Jesosy. Zavatra nitranga tao anatin'ny vavaka fanasitranany dia mamany natrapa hoe efa mandre iandro kely. Asiteka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia! Manahoana ny natrapan'ny mamany andro fa marenina izy. Rehefa miresaka aminy aho dia tsy maheno raha tsy miteny mafy. Asiteka mafy ho an'i Jesosy. Zao izy efa mandre. Jesosy. Jesosy. Asiteka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Izy no rondro ny anarany a. Enono tsara. 13 taona izy a. Nandritry ny 13 taona fanina foana isan'andro isan'andro a. Dia avy eo torana. Tamin'ny fakomalony izy ny torana farany a. Androany izy tonga teto a tao anatin'ny vavaka. Reny fa nanomboka tsy fanina tsony izy a. Ary ny finoana dia zao efa nisitranin' Jesosy tanteraka. Tsy ho toratorana tsony mitehaka mavy eo an' Jesosy.
VKL tovolahy kely a heritaona hatramin'ny fa teneny hoe heritaona ozy zany a nalemy ty a tanany havanany ty tsy afaka mandray zavatra io izy nomena stylo dia nitazominy tsy mety omeny tsony mihitsy le stylo fa aza vao kelingely neniny hoe raha ohatra omena zavatra izy dia alatsany fotsiny hoe tsy voarainy e. Efa mandray izy io fa taloha alatsaka ny foana zay zavatra omena anazy tsy mety mandray mihitsy. Fa zao a nasotomiko ara le stylo a dia io azono mafy be izy a fa tsy mety avelany teaka mapetsika ao Jesosy zany Jesosy zany Jesosy zany velona Jesosy safidy soa 12 taona izy io ty le zaza ty zany no mijoro vavolombelona fa manamarina azy fotsiny ny dadany a mitondra azy ty ambony aty marary a toratorana foana isaka miety ohatrany hoe ao anatin'ny 5 minutes zany dia torana foana izy tamin'ny alina zao nanatrika fotoana teto izy a eno tsara tamin'ny alina izy nanatrika fotoana maly izy nanatrika fotoana teto dia aveo a tsy nietsika firy tsony fa indro torana fotsiny izy ary noho izay aretina toratorana zay a dia tsy nahita itsony ny masony dia androanariva lasa efa mahita tsara masony ary afaka efa tsy toratorana tsilo izy satria tsy matanty ny zavatra mandeha mafy be antany atsikany a ny dadany marina zany tompo satria Jesosy Kristy nanasitrana an'izany ka sitrana somatsara izy amin'izao fotoana izao ka niangatahana mba hitoy izany fahasalamana izany andrasa ataotsika ny ese a amin'ny masony fa tsy mahita izy io taloha satria tratran'ilay aretina toratorana inona ty ataovy amin'ny tanany seho ny alefa jereo paster tsy mahavita zany ary tsy mahita an'izany a asitehitana mafy be ho an'i Jesosy fanasitrana maso izy mianaka hitatsika io a manao tata hvkl manao tata hvkl iny izy iny a alleloia ny zava-misy dia zao tsy afaka nanao tata misy hvkl nandritry ny heritaona fa malemy ny tongony havanana iny tsy mihetsika ny tongony havanana tongony havanana tsy mihetsika ozy izy ny mamana dia ho an'i Jesosy rery ny voninahitra za tsy nametra tanana tsy nanao ninoninonako fo zay hoe amin'ny anaran'i Jesosy niery ny anaran'i Jesosy ndao iorakoraka mafy ao any ery ny anaran'i Jesosy ho zay hoe ampijoroy ny zanakao dia ampandehana amin'ny anaran'i Jesosy dia natao teo ny esea dia nety le izy mahery ny anaran'i Jesosy halleluja halleluja tanteraka ny fanasitrana ny zanakao mandehana amin'ny anaran'i Jesosy rapide finale teneniny avana matsaka izy rehetra zay any amin'ny toerana misy any andao hiara hivavaka ny anaran'i Jesosy ny voiziny eto ny herin'Andriamanitra ny voiziny eto ny rahan'i Jesosy ny voiziny eto ny atonganao any an-danitra ny tanjony eto ambara aminao fa le Jesosy nampandehany malemy le nampahiratra ny jamba ho avy any amin'ny ravalanitra izy apakatra amin'ny fiangonany ny fijoroanao ny zava-dehibe fa tsy mirakla akory dia hirizina ianao amin'ny anaran'i Jesosy horakoraka mafy ao an'Andriamanitra mafinaritra ny tompo mafinaritra ny tompo fiandohana fiafarana mafinaritra ny tompo mafinaritra ny tompo mafinaritra ny tompo fiandohana fiafarana mafinaritra Magari
Gaga, ni tompo. Gaga, ni tompo. Fiandohana, fiafarana. Gaga, ni tompo. Ndao sisika fiderana kely mafanafana anankiroa na telo vao metaka tsodrano tiana rava ny derany tompo taware. Alléluia. Na ankizy ianao na tanora na lehibe na iza dia ndao andio ho an'i Jesosy. Tile fiderana mandra basakane, tile fiderana mama faturane. Sema endu aze, dia mana uwe, zele fiderana mapaere. Ni akizi, ni tanura, raya mandreni, tatabe, nimbe, sika jabe, fal, fal, fal. Esa ni kisrata, ni akizi, ni tanura, raya mandreni, tatabe, nimbe, jabe.
Atoko amin'ny fanahy Efana ilazao Apoaye Nazaiko amin'ny tsinana Nasatazomia Wafile panzani Tumpu faefana Tumpu fandakanise